naman'izay rehetra matahotra anao sy naman'izay mitandrina ny didinao. Salamo 8:100 andiny 1:30. Manaitra ny fanambarana soratra masina manao hoe izay miaraka amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Izany hoe misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toetrantsika ny manodidina antsika. Tsarovy fa mety ho mangingina izany, mety ho tsy dia rentsika io fitaomana io kanefa mahery vaika sy manan-danja ny vokany. Eo amin'izany indrindra dia ilaintsika ny misafidy izay ho namana hifaneraserana, satria ireo no mamolavola ny toetsika, ny mombantsika, ka ilaina izany ny misafidy izay tsara ho arahintsika. Indrindra mantsy raha toa ka olona ratsy ny faneraserantsika na olona izay tsy mety ny fitondran-tenany dia toy ny mandeha morotevana ihany isika, ka tsy tsapantsika izany kanefa dia loza mananontanyana eo amin'ny fiainantsika ny fiafarany, satria makany amin'ny toeran'ny mpanota sy mpanivateva isika. Inona ny vahaolana? Vahaolana dia tsotra. Aoka isika hisafidy izay ho sakaizantsika, dia olona mahitsy, olona masina, ary faharoa dia ny hoe miaraka amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Izany hoe ny fiainany mba azo manontolo dia mitodika amin'Andriamanitra mandrakariva. Fanarak'izay dia ny hoe aoka olona izay mivelona amin'ny soratra masina. Eo amin'ny fiainany izany dia tsapantsika mihitsy ny hoe manaraka ny soratra masina izy, mivelona amin'ny baiboly izy, mivelona araka lazainy fitsipiky ny lanitra izy. Fa amin'izay fotoan'izay dia mandeha amin'ny lalana azo antoka isika, mandeha amin'ny lalana izay voafefy ary indrindra mizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, hany ka tsisy atahorana, tsy misy fanahiana ny amin'izay antsoina hoe safidy ho ataontsika izay. Izao ny antso, manoloana izany rehetra izany, ny amin'ny hoe manodidina antsika, ny amin'ny tokony atao, dia tsara isika mandinika, mijery tsara ny hoe iza amin'ireto no mety azahoako ny fahamarinana, iza amin'ireto no hitarika amin'ny lalana azo antoka, ary iza amin'ireto no mizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ho anao izay maniry ary manana fanirinana amin'izany dia vonona ampy anao Andriamanitra, vonona ampy anao ny soratra masina, ka tiako indrindra raha hoentsika mbavaka izany fanirinao izany amin'ny teny midi. Mivavaka isika, ray masonao misaotra fa nomenao anay androany ny torohevitra mahasoa. Engane ho ampiarinay amin'ny fiainanay izany, ka hisafidy ny manodidina tsara izahay, safidy mitarika makany aminao, ary safidy azo antoka fa hitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.